Alakamisy 15 janoary 2024 ambifaliana indray tombo kilasy tombo vavy no isytiany sampana fampalalam-baovao ny tokatranao ny ity alina ity aterina ny arabary manasanao ampanajana sy ampitiavana anaraka ny antsim-pirim-baovao hatramin'ny farany. Makasika ny fampianarana avy hatrany isantarantsika ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity niemitra ho any amin'ny tapaky ny volana Jolay sy Aogositra ny avokoa ny datim-panadina Mpanjakana amin'ity taom-pianarana ity raha ny ranty navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena kanefa mifarana mialoha ny 20 jona ny taom-pianarana niteraka resabety ny anivon'ny fiarahamonina izany indrindra ho an'ireo ray aman-dreny raha efa miomana amin'ny fiatrian'izany kosa ny sekoly isy fanitsina io datim-panadinana io raha ny vaovao samihafa amin'izao fotoana izao ka andrasana na hotazonana tsy ny daty efa nivoaka fanampanazavana eo amin'ny sariny Taiziniana. Niemitra avokoa ny fanadina Mpanjakana amin'ity taom-pianarana 2024 2024 ity raha ny tety andro mpanadinana navoaka ny ministera tompon'andraikitra. Ataony 20 Jolay ny CEPE amin'ity raha natao ny 17 Jona zany teo aloha izany hoe naemitra iray volana. Ataony 17 Jolay hatramin'ny 3 Jolay kosa ny BEPC raha ny 3 Jona hatramin'ny 3 Jolay izany tamin'ny taondasa ary anomboka ny 17 hatramin'ny 17 Aogositra ny baccalauréat raha ny faraparany volana Jolay no nanaovan'izany tamin'ny taondasa. Tsy kahatra ho ny tompon'andraikitry ny sekoly fa lavitra ny daty navoaka mihoatra amin'ny fandehanana fialan-tsasatra lehibe. Na izany aza azo eritreretina ho izy ireo fa nampibetsaka ny sekoly sy ny ray aman-dreny amin'ny fanamafisana ny famerenana ny fimpitona. Niantraika amin'ireo ray aman-dreny kosa izany tsy maintsy andoha saram-pianaran'ny iray volana fanampin'indray izy ireo mandrapatonga ny datim-panadinana. Ohatra ihany taloha ohatra ihany io taloha dia tsy tena hoe mahagaga be fa mety amin'ny sekoly aloha le izy raha lafin'ny fampianarana satria lafin'ny pédagogique voalohany indrindra aloha tsy mihazakazaka be ny mpampianatra zany eo famitana ny programme zany dia eo ihany koa ny révision manana fotoana malalaka be ny mpianatra malalaka tsy hoe malalaka be hoe ahoana moa fa mba manana fotoana kokoa zany ny mpianatra fanaovana ny révision na ny famerenana dia ny tsaratsara angambany hoe asiana fivoriana manokana mihitsy ho an'ireo kilasy mpanadinana voakasika miaraka amin'ny sekoly dia ao zany fanapahana iraisana satria tsy maintsy mba tsinjovina koa le mpampianatra mampianatra anatin'ny 3 herinandro zany mbola asa be zany fanamafisana ny examen zany tena asa be satria ny tandrotsikany dia ny fahafahana 100% dia mifampiresaka foana fa tsisy zavatra tsy vita mifampiresahana. Velotarainy ireo ray aman-dreny manoloana ity fanapahan-kevitra ity izay iverina ho izy ireo fa azo iverenana. Miaina anaty fasahirana tanteraka ny ray aman-dreny ankehitriny ka tsy azo iverina intsony ny mbola andohavana saram-pianarana mihoatra ny efa noeritreretina. Azo tanteraina amin'ny fotoana mampety azy ny fanadinana saingy tsy tokony ho terena kosa ny ray aman-dreny andoha saram-pianarana ho ity raim-pianakaviana mananjanaka anala fanadinana ity. Tokony mba tsy andro ekôla atsiny kosa aloha raha ny tena mariny satria ny fiainana ingesa fa sarotra tena tsy afianana tsony mihitsy ho an'ny ekôla isam-bola na fa tena manahirana tena tsika zany amin'izao fa tena mihana be mihitsy zany raha resaka ny hoe fitadiavam-bola io raha ohatra ny anay manokana aloha satria izay zao ny zay mivady zao atria na dia miay azy tsisy miazy zany vao tena resaka fiompiana ny amelomana izy azy dia amin'io zany mba tokony hoe mba niangatany zany mba hoe tokony mba tsy andoha saram-pianarana intsony zany le farany iny mba hakanabahana indray zany satria hitanao rentré indray avy eo vetivetika ndraiky inge dia tonga indray rentré iny sy moa tsy matsiatsiana foana moa satria zay ny fiainana moa zany miovaova iny antsika. Eo ny datim-panadinana fa adygoavana mbola atrehan'ny sekoly ihany koa ny fandrafetana ny taratasy ny mpiadiny. Tsy maintsy makabany iray volana mialoha izy ireo mba tsy isiany ny fahadsoana na fahatarana. Maro sarotra indrindra mankany acte de naissance na bulletin de naissance le fohy eny amin'ny firaisana satria zao daholo ny olona mikarakara dia milahatra be eny dia nay zany moa début janvier dia efa tenenena ankizy hoe ndana lève ny acte de naissance anareo dia indrindra le ankizy mipetraka amin'ny faritany ohatra hoe amin'ny périphérie amin'ny faritany périphérique reny zany dia tsy maro sarosarotra mihitsy tsika moa tsara amin'izao mbola tsy misy resaka ino moa zany ny version électronique dia tsy maintsy mandeha se déplacer mihitsy ny ray aman-dreny mikarakara anazy dia zay ny annoncé dia miloha be hoe ataovy dossier janvier zao fa arrêteny amin'ny début février dia zao ny ray aman-dreny zany dia manomboka mikarakara an'le izy. Ery ny fanadinana ny mpianatra 3 volana tsy aoriana ny boan'ny fampianarana ary 7 volana mialohan'ny fanadinana efa anatin'ny famerenana tanteraka izy ireo ankehitriny. Tsy maintsy arindra mialoha avokoa ny zavatra rehetra fanamiatrika ny fanadinana ampitoniana ho ny faneho-kevitra. Maraina dia mamerina ny zavatra rehetrarehetra izay atao meny prof
dia manao révision dia mianatra leçon évidemment. Ho ana manokana aloha mety tsara ilay izy satria manana temps tsara miarenana an'izay mbola tsy hay sy ianarana an'izay tany aloha tsy tadidy. Milamina tsara aloha hatreto tsara daholo aloha ny examen teo fa mila atao besabesaka fotsiny ilay révision. Efa nisokatra tamin'ny alatsinainy 12 janoary ary ny fisoratana anarana ho an'ny fanadina-panjakana CEPE, BEPC ary ny baccalauréat. Ifarana ny zoma 3 aprily ny fandraisany ireo antota taratasy ho an'ny CEPE ary ny zoma 10 aprily ho an'ny BEPC sy ny baccalauréat raha ny fandaram-potoana nivoaka. Raha ny vaovao miparitaka amin'izao fotoana, fantatra fa anisy fanitsiny io datim-panadinana io ny ministera voakasika. Andrasana araka izany tena fanapaha-kevitra ho raisina na voatazona na tsy ireo daty nivoaka ireo. Lafim-baovao hafa kosa indray mahakasika ny fiainam-pirenena niteraka resabe teny anivon'ny tambazotra sosialy. Ny vaovao milaza fanandefa iraka manokana eto Madagasikara ny fitondrana Trump. Raha ny vaovao dia mangataka fiara-miasa amin'ny fanjakana malagasy, ny fanjakana amerikanina, ny amin'ny fandraisana mpitsoponenana tsy ara-dalàna noroan'ny Etazonia kanefa tsy afaka miverina any an-tanindrazany. No mafisy ny filoham-panjakana androany ny fahatongavan'ireo iraka amerikanina ireo nambarany kolonely Mikael ary Andrianirina fa tsy mbola nanome valiteny i Madagasikara. Fanampanazavana. Taorian'ireo firenena afrikana dia nandefa iraka eto Madagasikara ny fitondrana Trump andinika ny momba ny andefasan'ireo mpitsoponenana tsy ara-dalàna any Etazonia ho aty Madagasikara araka ny vaovao navoaka ny gazety iraisam-pirenena toy ny Libération sy ny African Intelligence ary ny l'Express de Madagasikara. Vola no takalon'izany raha ny vaovao ihany. Raha ny fantatra dia iraka 3 avy amin'ny Etazonia no tonga eto Madagasikara nanomboka ny 9 janoary ny fandinika tamin'ireo mpitondra fanjakana malagasy momba eo. No mareny filohany fanavozana ny Repoblika androany fa nisy tokoa ny délégation amerikana tonga teto amintsika. Zay no antondian'ireny délégation amerikana reto taty fa tsika mbola tsy nanome valiny amin'izany. Mbola tsisy valiteny nataontsika amin'izany. Zay ny azoko valy. Raha ny vaovao ihany dia efa oeritaona izao no nanao fifanarana tamin'ireo firenena afrikana sasany ny fitondrana Trump mba andraisan'ireo mpifindra monina noroany ireo. Ho an'ny Eswatini ohatra dia 3.7 tapitrisa euro no takalo ny fandraisana mpifindra monina misa 50. Nanaiky ny fanaraka tamin'ny Etazonia ihany koa i Colombie ka ny fampiatoana ny fampiarana ny abatserana na vaovao no sandany. Mpifindra monina voalaza fa tsy ara-dalàna kanefa tsy afaka mody any an-tanindrazany no niresaka fandriampahalemana na koa nangataka fialokalofan'ireo olona tediavan'ny fitondrana Trump firenena andray azy ireo. Andrasana ny otono any Madagasikara. Mandidina izay vaovao izay hampiato ny fanoezana visa mandritra ny fotoana tsy voafetra ho ana firenena 570 Etazonia. Tsy tafiditra anatin'ireo i Madagasikara noho ny lanja ara-stratéjika sy ny fiara-miasa ara-diplomatika. Tokony tsisy fiantraikany ara-jeopolitika amin'ny firenena io fanapahan-kevitra io hoy ny diplomaty Paraina Auguste Ratafaresaka tamin'ny Narcisse Karazafy sy ny Artanjona androany. Manenjana ny politika fifehezana ny fifindramonina ny amin'ny Etazonia akoatra ny fandroana ireo mpifindrammonina dia nilaza ny ampianto mandritra ny fotoana tsy voafetra ny fanomezana visa ho an'ny olom-pirenena avy amina firenena 570 Etazonia hiatra manomboka ny 1 janoary ho avy izao io fanapahan-kevitra io. Ny visa ho an'ny fifindramonina no tena voakasika ity fampiatoana ity saingy mety hisy fiantraikany amin'ny visa fizahan-tany sy ho an'ireo mpianatra ary ny fifanakalozana izany. Tsy tafiditra ao anatin'io lisitra kosa ny firenena afrikanina sasany toa ny Madagasikara no ny fifandraisana ara-toekarena sy ara-barotra ary ara-diplomatika manan-danja amin'ny Etazonia. Sokajiana ho firenena manana lanja ara-toekarena stratéjika i Madagasikara raha ny vaovao. Araka ny fanazavany Paraina Auguste Masuivo teo aloha, firenena stratéjika i Madagasikara no ny arena voajanahary ananany ka samy mitady ny tombotsoany na i Amerika na i Madagasikara ao anatin'ny fiara-miasa misy ao amin'ny rotonta. Io nefa ny diplomasia moa dia zavatra hoe samy gaingangan samy mitady ny tombony daholo, mitadina anazy izy sy koa mitadina sika. Dia azadino zao fa sika zao dia minégocier iveregnany gn'agawa kely pendant taona visivisy zany efa vita ny étape voalohany igny zany le tao amin'ny chambre de représentant andeha koa amin'ny chambre amin'ny sénat zany rehetrarehetra zany sy misy jerena daholo zany zavatra zany. Dia io zany hoe mamezany lalany kely atsika zany. Agnisan'izay koa moa zany hitako amin'le liste hoe sy voakasika io Afrique du Sud i Angola misy an'le corridor de Lobouto izy le fitondranan'le mine rehetrarehetra avaty Zambie na
na ty Congo démocratique mivoaka ry amin'ny ary Atlantique ry. Na eo aza ny vaovao mikasika ny fahazahoan'ny tafika malagasy ny fitaovam-piadiana avy any Russia na namafy paraina Auguste fa tokony tsy hiteraka olana ara-jeopolitika zany satria efa hatramin'izay no nisiny ny fiara-miasa ara-tafika teo amin'ny Russia sy Madagascar. Io moa efa zavatra vasika tamin'ny taloha io le manao tous azimuts sady miaraka ty igny koa ne vao miprotéger tegna ne raha resaka fitaovam-piadiana izy efa io foana zany fitaovam-piadiana russe ny tena fa nagnavanagna miaramila gasy ary saiky agny ny tena misy fanaovagna fitaovam-piadiana sy magnino zany fa sika zany zao de zay sady mifandray amin'ny rehetrarehetra izy politique tous azimuts fa izany tokony azosika zavatra be zay le zavatra zeregny zany zao amin'io fa nazy moa zavarotra basina anazy ary ahoana koa moa izy ny firenena mba hagnampasika azotsika an'io ilizé par-sio malakilaky zany tsy maintsy zeregny daholo zany satria ohatrany midongo toerana midongo mibody toerana ny français fa tsy maintsy zeregny daholo aby zany zavatra rehetra. Misy fandraisana amin'ny ady amin'ny fampiroroana sy ny fitsopponenana ny antony nanosika ny États-Unis nandray ity fanapahan-kevitra ity raha ny fanazavany paraina Auguste Tachane firenena roapolo aty Afrika sy ny faritry ny ranomasimbe Indiana ankoatran'ny Madagasikara moa no tsy voakasika ity fanapahan-kevitra Amerikanina ity. Lafumbavao hafa kosa indray orinasa fanodinana zezika ny sihatry ny lalamby sy ny fitaterana anabakabaka ny sekren ny fanavaozana ny haino manjerim-panjakana santionany amin'ireo fifanarahm-piaramiasa no siniavana tany Abu Dhabi nandritra ny dian'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika ireo raha ny fantatra dia manomboka amin'ny herinandro ho avy io dia isy ampany amin'ireo mpiara-mombonantoka hanao ny asa ho avy eto amintsika io maraina io no tafavezina atandrazana ny délégation na malagasy notarin'ny colonel Michael Renjenirina Mivady rehefa avy niatrika ny fiaonany raisam-pirenena momba ny fampandrosoana lovenjafy natao tany Abu Dhabi ny antsiprian'izay. Fifanarahm-piaramiasa ampoly no vita sony nandritra ny dian'ny délégation na malagasy tany Abu Dhabi araka ny tatitra nataony filohampanjakana io maraina io teny ampatongavana teny Ivato. Fantatra ihany koa fa hotokanana tsy ho elany usinina mpamokatra zezika na tsangany toliary. Fa tenenina sahady dia ny fitokanana ny usine fanamboarana zezika usine d'engrais izay natao amin'ny Tuliary any amin'ny volana febroary zany no tokanana dia misy hotely amin'izareo avy any tokanana io miaraka amintsika efa mandeha ny famboarana azy zany amin'izao toy ny fiaramiasa efa nifampiresahana daholo dia raha mandeha tsara ilay usine famboarana zezika dia hitarina makany Amboasara mba hamelonantsika an'izay amin'ny zezika malagasy izay petrapotsiny ao sy makany Tomasina. Ankoatra izay, io ihany koa ny fifanarahm-piaramiasa momba ny famokarana angovo avy amin'ny herin'ny masoandro, ny fanavaozana ny serana tsambo nosy be, ny fanamboarana ireo lalamby, ny fanarenana ny kompani pitaterana nabakabaka ery Madagasikara. Ny crédit carbone, ny mikasika ny port nosy be, ny digitalisation ny eto amin'ny aéroport eto mba ahafahantsika manaraka tena tsara ny miditra sy mivoaka eto anisan'ny zavatra voasony tany daholo moa zany panneau solaire zay hisy société goavana be avy any Abu Dhabi ho tonga aty amintsika ato hanomy ny efa nataony eo Moramanga dia mety hanokatra toeraka hafandray amin'ny centrale solaire. Raha ny fantatra dia isampany amin'ireo mpampiasa vola sy mpiaray mombonantoka amin'ireo asa ireo no avy eto Madagasikara manomboka amin'ny herinandro. Isan'ny voaresaka ihany koa ny fametrahana maso ireo malagasy tsy ho ela any Abu Dhabi. Etsy andanin'izay nanambara ny filohan'ny fanavaozana fa nisy afatra tiana nampitaina tamin'ny fisavana ny entany sy ny vadiny teo am-piangana teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Ny andray ho an'ny mangarahara nanaovana iny fisavana iny ray zay fa roa manaraka an'izay manome afatra mafonja iny fa nizaniza tokony ho savaina eto amin'ny aéroport eto fa tsy tokony hisy tsony reny entana mandeha mitsoka mangingina reny. Azo atao ary everina fa hitondra fanovana sy fampandrosoana maritra eto amin'ny firenena ny firosoana makany amin'ny angovo azo avaozina ho ny faneho-kevitra samihafa mitaky asa goavana nefa izany miainga amin'ny fanabeazana sy fampianarana indrindra ny fanomezan-danja ny avokatry ny asa pikarohana efa hitara teo ny olana avokatry ny fasahirana ny orinasa drirama ka mba ho tantara hipetraka sisa izany raha tanteraka io fanovana io. Ankoatra izay misy ny fanantenana ho an'ny syndicat
ny piasan'ny jirama amin'ny fanarenana ity orinasa ity tamin'ny fahazoana tale jeneraly vaovao fanampanazavana eo amin'ny sariny tahiriny Manakarena angovo azavozy ny Madagasikara amin'ny fananany rano masoandro ary rivotra ampy hatanteraka izany. Finiavana avy amin'ny mpitondra anao-ndrasana miainga amin'ny fampiroboroboana ny fampianarana sy ny asa-pikarohana malagasy. Azo tanterahina ary everina fa afaka ampandroso ny firenena izany raha tanteraka araka ny tokony ho izy mba ho tantara hipetraka sista ny fasahirana ny orinasa jirama. Izy io dia fampianarana ny ampianarana sy resaka fikarohana omeo lanja zany ny mpikaroka ary omeo fanambo ny mpikaroka hitady an'izay angovo azo avoziny zany vitany malagasy zany ary efa misy manao zany eto fa tsy hoe zava-baovao dia ampiasaitsika zany reo dia zaza malagasy mba hoany amin'izay fotoan'izay tsy sahirana ho tantara sisy zao fahasairana ny jirama zao tena dietako hopetraka tantara zao fa kosa efa ampy ny angovo eto Madagasikara efa ampy ny angovo afaka mivelona olo afaka mandroso ny firenena zao anao hiantsony olona hiasa eto Madagasikara anao hitondra tetikasa eto Madagasikara nefa ianao manana olana amin'ny resaka angovoko inona ny tetikasa izy ny olona hiasa eto aminao ka izany zavatra any zany azo voana ary vitatsika eto. Fototry ny fitakiny ireo sandikany mpiasan'ny jirama ny tsy fisiana mangarara tamin'ny fitantana ny tale jeneraly teo aloha. Tsy tambo isaina ihany koa ireo olana metraika amin'ny mpanjifa ka nefara tamin'ny fampitsarany mpiasan'ny asany tamin'izany. Everiny ireo mpiasa araka izany fa misy ny fanantenana hiarena n'ity orinasa mpanjakana ity amin'ny fahazoana tale jeneraly vaovao. Zahay moa matoa nanao ny fitakina dia fantatray hoe ny zavatra tsy mety tato ary zay no noresahanay fitondra mpanjakana na tonga ny tolona nanomboka tamin'ny septambra ka isaorana ny fitondra mpanjakana tonga amin'izao fanavaozana izao zany eto aniva ny orinasa jirama dia mino zahay miandra ny vahoaka mino zao ka izy tokoa ny fivana ary hipakany amin'ny vahoaka izany fanovana ny orinasa jirama. Hita aminay satria ratsorina marina ny anaty banky mondialy zay ny anaty PRRM zay nisany nangataka mihitsy ary mba voatan'ny miaramila orinasa jirama ty ao anatin'ny fotoana zay tsy voafaritra. Ny jeneraly Rasolomananajadina no voatendry ho tale jeneraly mpisolotoerany jirama araka ny fanapa-kevitry ny filakevim-pitantanana noraisina ny 12 janoary. Ny aiky ny tenany fa maro sy sarotra ny olana menjady amin'ny jirama na arabola na ara-pitantanan'olona. Nandroso vaolana ny tenany amin'ny alalan'ny fiara-miasa sy fanomezan-tanana ary ny fandraisana ny mpanjifa ho mpiara-momby nantoka feno. Ankoatra ny tale jeneraly, voafidy ho filoha ny filakevim-pitantanana ny orinasa jirama ny jeneraly Itibarotomanina manamboninahitra izay sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny repoblika ka hiasa mandritra ny efa taona. Manamboninahitra jeneraly roa araka izany no mpitantana eo anivon'ny jirama dia ny tale jeneraly sy ny filoha ny filakevim-pitantanana. Hatreto, nilaza ho afa-po tamin'ny zavabita sy ezaka nataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny nandritra ny 2 volana makasika ny jirama ny sehatry ny angovo amin'ny ankapobeny ary ny fiovaovan'ny vitsoloka eto Madagasikara ny delegasiona avy amin'ny tahirim-boly iraisam-pirenena na ny FMI izay mamita iraka eto Madagasikara mandritra ny herinandro. Nisy ny dinikasa ny iran'izy ireo tamin'ny tompona Andriatrice Santokajiny eto an-toerana. Fa notorian'ny orinasa nanamboatra ireo trano lehibe eny amin'ny lac village Ivato ho nanakana ny fandoavana ny vola ny fanarana tamin'ny fanamboarana ireo trano be misy rihana eny an-toerana ny gouvernoura ny faritra Analamanga teo aloha sy ny tompona andraikitry ny tsenam-barim-panjakana na ny PRMP voalaza nefa fa efa navoaka ny trésor manontolo io vola io ka ny faritra no miandraikitra ny fandoavana azy amin'ny orinasa. Hatreto, telo taona taorian'ny fahavitany asa araka ny vaovao mbola tsy voaloha ny vola ny mpandrara anka tsy afaka nandony vola ny mpamatsetana sy ireo mpiasa tao amin'ny orinasa ny sahana ny fanaovana ireo trano eo amin'ny lac village Ivato. Tsy eto Madagasikara moa ny gouvernoura teo aloha ka namohan'ny fitsarana didy fampisamborana ny iraisam-pirenena makasika ity raharaha ity. Nahititra amponja vonjy-maika eny an-tany mora kosa ilay tompony andraikitry ny tsenam-baro-mpanjakana. Makasika ny politika kosa indray marobe ireo zavatra mila alamina mialoha ny tena idirana anaty fikonan-doham-pirenena ho ny mpanao politika nanaovana fanadihadiana androany. Tsy azo irotorotoana izany mba tena hitondra vokatra tsara ho an'ny firenena indrindra mba handraisany rehetra anjara. Ampikatso tanteraka ny firenena indray no fanazavana ny tsy fetezana toy ny fifandrohitany ady hevitra amin'ny samy mpanao politika eo ihany koa ny resabe momba ireo hitarika ny dinika nasionaly fanadihadiana.
isan'ireo tokony hojerena sy ovahana malaky mialoha ny idirana anaty fikonan-doham-pirenena ny fifandroritana ara-kevitra eo amin'ny sampanao politika makasika ny lalanjotra hitondrana ny dinika sy ny firenena ankehitriny ho ny mpanao politika na tiana na tsy tiana ampikatso indray ny firenena ny tsy fitoro-kevitra sy ny fomba fijery. Misy ireo mpanao politika midradradratra hoe alefaso ny fifidianana de kanefany le mivoy an'le refondation ihany nefa ny zareo misy indray nefa esakilany miteny hoe alefaso ny refondation kanefany mbola mijanona ao anatin'le constitution ny 4e république sy ireo institution rehetra reo ihany zany ka eo zany no mipetraka le problématika hoe ahoana zany ny amahana zay resaka tergiversation mitranga eto amin'ny firenena zay satria raha tsy mandeha araka ny tokony io zany zay fivoaran'izay atao hoe discussion zay dia lasa surcal le firenena. Tokony apetraka mazava ary fanarahany rehetra ny momba ireo hitarika ny fikonan-doham-pirenena tsy iverena ny adihevitra matetika sy ny petrakolana ny amin'ny tantanany FFKM izany araka ny efa voatendry. Tokony ampidirina raha ohatra mipetraka eo ihany ny FFKM dia ampidirina koa zany ireo raha hoe ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny atsony hoe fiangonana zandrany sy ny namandreo zany na raha ohatra hoe tsy asiana resaka miditra mihitsy ny institution religieuse dia tokony mametraka structure na organe mitokana mihitsy aloha zany mitarika an'le concertation nationale raha ohatra hoe zay zany no mampiresaka zany fa mbola tsy misy ary andrasany maro no ivoan'ny tena tety andro mazava momba ity fikonan-doham-pirenena ity. Firenena no resaka ka ny malagasy rehetra no tompon-draharaha ka mila mandray anjara ao anatin'izany. Tanjona ny sy ny tena fanavozana marina miainginy fotony arak'izay notakiana sy ny tolomana. Ary le tety andro io zany tsy hoe ny atao fotsiny ny daty fa misy asa atao anelanelan'izay satria ny tanjona dia mba andraisan'ny rehetrarehetra andraisan'ny be sy ny maro aneho hevitra mila fandaminana zany tsy hoe référendum akory no atao amin'ny fikonan-doham-pirenena fa zay hevitry ny be sy ny maro ahoana ny ataoko hoe andraisana an'izany hevitra zany andravonana an'izany ka ametrahana an'izany rehefa amin'ny sotenan'ny ira Madagasikara andray anjara amin'ny conférence zay amiko zany le tety andro dia koza mety zay no ray volana mahery kely lasa zay no hoe ahoana ary zany ny tety andro namaly ny fitondram-panjakana eniny zany ren'le resahan'ny mpanao politika resahan'ny fiarahamonim-pirenena mampangetetan'ny olona rehetrarehetra satria anisan'ny fifaneketsika io hoe atao ahoany ty Madagasikara ty avozina atao ahoany ity ka ifampiarana ny teny fa tsy maintsy isy koa mifanapakevitra. Hatramin'izao mbola nijana teo amin'ny filazana ireo antanatohatra sy dingana samihafa anaovana ny fikonan-doham-pirenena no nataony fanjakana tamin'ny alalan'ny minisitrim-panjakana misanany fanavozana fa mbola tsy nisy ny tety andro mazava izay andrasany maro fatratra. Mijany eo amin'izay vaovao politika izay mizarazara ny hevitr'ireo mpamakafaka politika mikasika ny tokony anafoanana ny antenimiram-pirenena sy ny fanajanonana ireo solombavambahoaka tsy tonga mivory eny anivony ity androm-panjakana ity. Mila jerena akaiky io ny faneho-kevitra ny fampiarana ny lalàna amin'ireo depute tsy manatanteraka ny asany. Miantso ny andravana tanteraka ity androm-panjakana ity kosa ireo mpanao politika sasany. Tato-baovao ny Narsisy Karazafy eo amin'ny sary sy ridran-tsariny ny Artanjona. Tokony tsy hoadiny fa ny vahoaka malagasy no mandony karamana ireo solombavambahoaka tsy vao izao anefa fahatra amin'izay no maro amin'ireo depute no manao tsidipahatra eny anivony antenimiram-pirenena maro ny vola omena azy ireo kanefa zara raha misy tamberina andraikitra hoy ny fanehonkevitra mila jerena akaiky araka izany ny fandandanim-pona ny volam-panjakana hoy ny mpanao politika Registre Mamondsoa avy ao amin'ny antoko GFFM manoloana ny vaovao miparitaka kasika ny fanesorana ireo solombavambahoaka tsy tonga ny vory. Nefa rehefa tena tonga amin'ilay fotoam-pivoriana inona ny zavatra hitantsika toerana banga zay no zava-misy ao amin'ny antenimiram-pirenena ka ilay fitondrana mijoro ilay fitondrana mandray andraikitra ilay tena mieritreritra ny fanovana izay amin'izao fotoana no sahy hitako hoe sahy andray andraikitra sy mandray andraikitra io raha teo tsika amin'ilay hoe fitsitsina io koa ilay mangarahara.
hatrany am-boalohany no nanitsaka ny lalam-pandrenana ireo solombavambahoaka hoy ihany ny fanehonkevitra ny mpanao politika tsy ireo solombavambahoaka 10 ireo ihany ianao tokony hiala ao Tsimbazaza raha ny fanazavana fa tokony miala avokoa ireo solombavambahoaka rehetra araka lalam-pandrenana laharana 2 satria mazava ny voalaza ny artikla 72 fa mandritra ny vanim-potoana ny fe-potoana iasany ireo député reo zany hoe mandritra ny mandat dia voarara ny famoronana groupe parlementaire vaovao voarara ny fifindrana groupe parlementaire vaovao zavatra nisy nefa dia izao nandrava ny groupe parlementaire ny firesakiny nandrava ihany koa ny hirimbara dia nifindra nakao amin'ny groupe parlementaire zay manohana ny filohampanjakana amin'izao fotoana izao izany dia mandika ny lalam-panorenana miantoka ny famarina toeran'ny firenena ny fitazomana ireo androm-panjakana sisa mijoro ho kosa Ertina Rasoa miara-manana azahoana manohy ny famatsim-boly zany aka tokony tsy ala lavitra amin'ny lalàna ny fitondrana misy mba hahafahantsika ihany koa mifampifeh fa tsy lasa sanatriva avy amin'ny teny ka lasa barbarina lasa jungle tapika eo tsika ka dia za nokana mahita hoe tsy ilaina ny mandravana ny mpanjakana ary zay ny aina atsika zao araky ny didiny ACC larana fa 10 zay zava-dehibe zany zay zavatra zay dia io zany tokony arahantsika zany misy zay zavatra be dehibe tsy milamina fa samy manao ny didiny tsy azo isorina ny prime ministre tsy azo ngogana ny filohan'ny repoblika tsy azo ravana ny assemblée zay ny didy dia ao koa samy tompona andraikitra fa sanatria fifanaratsianana fa dia le vahoaka malagasy tsy fantantsony zay le hoe very repérateur tsy marina ary laviny solombavambahoaka ny mitsinjo kosa ny filazana fa tsy nanatrika ny fivoriana ara-potoana farany teo ny tenany mety ho zavatra fa ny antony any anjehana azy raha ny fanazavana mety misy zavatra hafa angamba no antony fa tsy resaka lalàna ary raisiko amin'ny ataontsika hoe mba fa mahazokizoky anà ohatra ny fanosorapotaka sy fanalàna baraka reny zavatra reny ary za dia gaga misy zavatra anankiray fe anankiray mahagaga anà io ndray dia ao aminay ao mazanga ao foana tsy ekena mihitsy le olo rehefa mipetraka ampovoany mba manao neutralité miangavy ny président ny assemblée nationale za jereny aloha ny fanajana ny lalàna fototra ny voalohany indrindra alohany miexige aty amin'ny règlement intérieur namafisy ny filohan'ny anteny meram-pirenena androany afa fanapaha-kevitra ny birao maharitra ny fanesorana ireo solombavambahoaka misy 10 natsoina hiatrika ny fivoriana momba izany raha teo ny lehibe ny mpanohitra ho hiatrany ny fanazavana iza ny tonga iza ny tsy tonga iza nanao excuse iza ny tsy nanao excuse valable koa hoe excuse ny sasa sa tsy valable ho anatin'le zavatra zay sa fialana bala fotsy ho anaty dia fandiniana n'izany rehetra zany nahatonga fanapaha-kevitra hoe reto kosa le olona tsy nanatsika fivoriana sady tsy mazava koa ny excuse zay ataonao fa fialana bala fotsiny dia ireny anarany anavidimba reny toko nalefa tany amin'ny ACC ary manana une semaine zareo hiaro tena amin'izay zavatra zay dia miandry fanapaha-kevitra zany raha tsy ahivina ifanaray fampafantarana avy amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana mikasika ny fanesorana azy tsy ho solombavambahoaka intsony ilalao raha antanirina solombavambahoaka ny mahajanga voalohany Izoseline Raelianta solombavambahoaka ny antsiranana voalohany i Roberto Tinuka solombavambahoaka ny Tuliara voalohany Prince Soa Filira voafidy tao Analalava ary Amady voafidy tao Mitsinjo nanamafy ny filohan'ny anteny meram-pirenena fa manana herinandro ireo solombavambahoaka voatonona ireo hitondra an'izy ireo ny fiarovan-tenany. Fa mila miara-mentana amin'ny fitondrana ny vahoaka malagasy amin'ny fanarenana ny firenena tsy ho vitan'ny mpitondra irery mantsy ny fanavaozana tia napetraka satria mifandray mivantana amin'ny fanovana toe-tsaina tsy ho zatra tolorana fotsiny ny fanarenana ny firenena hoy ny fanehonkevitra teo amin'ny fandraisam-peo ny Narcisse Karazafy sary sy rindran-tsariny ny ari-tanjona. Tsy miona tanteraka ao amin'ny fandraisana ny fitondrana mijoro amin'izao fotoan'izao ka izany no mahatonga ny fizaran-kevitra sy ny adevitra maro eo amin'ny samy vahoaka fa indrindra eo amin'ireo mpanao politika manoloana izany miezaka mandamina sy mamerina mandrindra ny fiarahamonina ny mpitondra ankehitriny hoy ny fanehonkevitra Ertina Rasoa miara-manana anisan'ny zava-dehibe indrindra amin'izao vanim-potoan'izao ny fanomezana toko an'ny vahoaka sy ireo mpiara-miombonantoka mba ahafahana manangana Madagasikara vaovao mifototra amin'ny fanavaozana sy ny fitantanana ny
garage tanjona lehibe ny famerenana ny fitokisana na atao amin'ny sehatra anatin'izany na eo amin'ny sehatra iray samy pirenena. Fanjakana tsy mamokatra asa mety tamin'ny fanjanahantany dia nitoetrany olona miasa mpanjakana e fa fantatsika zany hoe tamin'ny taona aty ngamba zao nibetsaka indrindra ny asa iforona satria eo amin'ny 14,000 latsaka kely eo zany ny asa iforona fa betsaka zany ny fanjakana no ny fahefana satria isika zany raha ohatra ka ny PIB tsika dia eo amin'ny 14-16 milliards de dollars eo ny PIB ny firenetsika dia manao projection tsika amina fidirana haba sy ny etra 14-16 milliards d'ariary dia tsara rena fa ny volam-pidirintsika amin'izay 7 milliards d'ariary. Natao ankilabao ny sehatra tsy miankina teo aloha ary niaran'ny fahampotehana ihany koa ny sehatra sosialy sy ny famokarana amin'izao fotoan'izao anefa miverina tsikelikely ny fifaninanana malalaka izay heverina ho iray amin'ireo lakile ny fanarenana ny toe-karena malagasy. Noho izany zany amin'izao tsika miteny izao zany tena miramirana ary mamiratra no avin'i Madagasikara na dia heverintsika hoe manana endrika tetezamita zao fotoana zao satria pragmatika be ilay mpitondra zany ary olona saika avy amin'ny sehatra madio fa tsy olona atosiky ny ambition politique zava-dehibe zay ary io dio foloan'ny fanavoazana sy ny prime ministre io dia hitondra zavatra goavana be eto amin'ny firenena zany fa ilaina le mametraka an'ilay hoe cohérence de et du pouvoir. Mba hombiazan'ny fanavaozana ilaina ny famaritana mazava ny tanjon'ny fitondrana sy ny lalana izorany mitaky fahaiza mitantana fahaiza mandray andraikitra ary fahitana lavitra ho an'ny mpitondra zany mba ahafahana mamaly ny etaetan'ny vahoaka hiatrehana ireo fanamby ankehitriny. Mila faritana tsara ny tanjona tsika dia hoe anangana firenena manana fiandrianana manakampo maro toerana tsy hoentina fihetsem-po zany fa hoentina mpisainana. Donc zay fifandonana eo amin'ny émotion sy ny raison zay tsy mora koa mametraka an'izay fa ilana fahendrena tena ilana leadership maro toerana tsara. Everiko fa mety mitombina sy marina ny hevitry ny sasany fa échantillon zay tsy afaka latsika fa ny malagasy amin'ny ankapobeny zay fa sao dia ny malagasy amin'ny ankapobeny manana accès amin'ny internet. Anatin'ny dingana fanarenana ny firenena no hanomezan-danja manokana ny fikaonan-dohan'ny pirenena sehatra iray ahafahana manamafy ny demokrasia amin'ny alalan'ny fanangonana hevitra sy sosikevitra avy amin'ireo sehatra rehetra maro lafy enti manarina ny firenena ao aorian'ny fikaonan-doha voatokony apetraka ny lamina vaovao satria isy fehi-kevitra hivoaka mikasika ny fanavaozana ao anatin'izany ny fandravanana tsy ireo andrim-panjakana mijoro. Mifandraiky amin'izay vaovao izay sarotra ny rosoana amin'ny fanovana raha mbola misy firongony fitondrana teo aloha misisika anaty fitantanana ny firenena takiny komity miaro ny tolona ho alaotra mangoro araka izany nanesoran'ireo ben'ny tanàna Volomboasary lan tamin'ny Alabato manerana ny distrika rehetra ao anatin'ity faritra ity fanadihadiana. Isan'ireo fifidianana nahitana korotana ny fifidianana ben'ny tanàna natao teto amintsika ny 1 Desambra 2024 tao amin'ny komuna ambanivohitra Ampara Faravola faritra Alaotra Mangoro ny sokatra ny alohan'ny fotoana ny birao mpifidianana atao amina fokotany maromaro ary efa feno vata ny vata fatantsahambato tranganteraka aiasy fikorotana an-tsaina tamin'ny mponina tao an-toerana mbola mampametra pantaniana hatreto ny antony sy ny fomba nitondrana ity raharaha ity teo anivon'ny tompona andraikitra isantsokajiny ka anaovana antso ny komity miaro ny tolona avy any an-toerana. Raha matoa minisitra ny fitsarana mba jareo akaiky tomboko fa tena tsirarina. Matoky anao zay, matoky tanteraka anao zay Andriamatoa filohan'ny fanavaozan'ny Republika Kolonely Randrianirina Mikael. Jareo vahoaka ny commune Ambonivohitra na Parafaravola fa mbola tena tsy afaka miroso amin'ny fanovana. Lohan'ny firongony lasa fa ny rambony kosa dia mbola mipelipelika aty. Tsy maintsy miala ny maire Volomboasary lany tamin'ny Alabato. Miantso ny ministry ny ady tany ny KMT Alaotra Mangoro mba hijery akaiky ireo ben'ny tanàna Volomboasary lany tamin'ny alalan'ny bourrage d'urne satria nandika ny lalàna ampifeny fifidianana ny zava-misy. Misy hetsika atao any amin'ny renivohitry ny faritra any Ambatondrazaka amin'ny fotoanany amin'ny 24 janvier izao fa tsy dia izay loatra aloha no tena antony siny zao atao hoe valandresaka ho an'ny mpanao gazety izao fa ilazy izahay ny zavatra mampananay manahy izahay ndrao dia iverina ny fitondrana gabraraka manahy izahay ndrao dia iverina ny fitondrana jadona
mila fainganana ny fanendrena ireo tompona ndraiky mpanjakana ao amin'ny faritra loatra mangoro ho hiatra ny fanazavana saingy mangataka ny tsy hamerenana ireo olon'ny fitondrana teo aloha sy ireo mpiasa mpanjakana ratsy laza tany amin'ny faritra hafa ny KMT. Dia mijoro izahay mampafantatra anareo tompona ndraikitra ty ambony fa mbola tsy vita antolona raha ny distrika anankidimy ao anatin'ny faritra alaotra mangoro. Betsaka ny commune misy maire tsy ara-dalàna petraka eo anatin'izany ao Paskely, Ambotrarivo sy ny maro tsy voatanisa. Atsisy fanavaozana ho tanteraka eto amin'ny firenena raha tsy esorina ireo tompona ndraikitra lanika tamin'ny Osika sy Alabato ho hiatra ny fanamafisany KMT alaotra mangoro. Pejiny sosialy kosa indray mampiakapeo manolona ny fihetsiky ny fiadidiany tanàna n'Antananarivo ireo mpivarotra eo amin'ny pavion Analakely manjaka ny didijadona sy ny tery-vaimanta atao amin'ireo mpivarotra izay fanapahan-kevitra tsy misy teny iarana miantso ny tompona ndraikitra mahefy fa izy ireo izay afaka hiaino sy hijery ary amany zava-misy anan'ireo mpivarotra ao an-toerana manoloan'izany fanadihady. Nivoaka tamin'ny fanginana ireo mpivarotra teny amin'ny pavion Analakely androany ka nitondra ny marary azy ireo. Nanaitra ireo mpivarotra ary niteraka fahasorenana teo amin'izy ireo ny fihetsiky ny komina Antananarivo renivohitra manoloana ny vonana azo ny mpivarotra manodidina ny 10 izay niara ny firodanan-tsena ny 7 Desambra lasa teo. Simba ny toeram-pivarotana ireo mpivarotra manodidina ny 10 ary nisy naratra nandritra izany. Nanao be midina teny an-toerana ny komina saingy tsy nisy na fandraisana ndraikitra azy natao izay nandrasana ireo mpivarotra taminy. Ireo mpivarotra ihany araka izany no nanarina ny simba izay mbola vonjimaiky. Nandany teo amin'ny 10 tapitrisa avy ireo mpivarotra tamin'ny fanarenana saingy tsy isain'ny komina resaka hatramin'izao. Etra tena vola be le izy dia tena hoe na dia hoe fanapahana ny jiro famerenana ny fanaovana ny tafo provisoire ohatr'izao ny zavatra vita zany aloha hatreto fa mbola tsy tena tany an'le etaeta sy tena tokony ho izy fa niazahana fotsiny zany ho vita tamin'le toerana izay ahafahana mivarotra maika ihany trolo. Tena nitady vola hafa mihitsy nanaovana anazy ary indrindra tena misy miteny namako hoe ny masokarena mihitsy no lany nanamboarana an'le izy satria tena vola betsaka ihany eo amin'ny 10 millions par box eo raha nataony devina angalanay ny mpanao azy nefa ny folo tamin'izay le izy satria manana ny anina mazava mihitsy zay hoe lasa nanontany nanao devi dia zay eo zany lany amin'ny box ray amin'ny afahavitany tsotsotra fa tsy tena hoe tena tsara. Tsy vao izao fa efa matetika no misy tranga mahazo ireo mpivarotra saingy minimanentsy tadiny ny komina. Fa tena nalefa daholo ny taratasy rehetra fa tena mbola nandofa tsiny mandraka androany tsy misy mihitsy zany mba nisy hoe analana le vola laninareo na hoe noho ny fahavoazanareo mba hiantrana ohatr'izao nareo fa tsy nisy an'izay mihitsy le izy dia izay mihitsy zany mahatonga ny tena hitarainy mahatonga ny tena ilaza hoe ay zary le etaeta no entina fa miodikodinao fotsiny zany le hevitra dia mitoy ihany le zava-mihitsy nefa ny mahatsiaro sepitra tanteraka mihitsy izay atao anatin'ny pavion. Tsy vitan'izay fa mandeha ihany koa ry didijadona sy faneren'ireo mpivarotra toy ny resaka fandoavana batsena izay niakatra manodidina ny 7 ariary arakaraka ny mpivarotra sy ny resaka jirama. Raha mandora alina ariary ny mpivarotra amin'ny vidin-jiro voatery manatombo 2 alina ariary izy ireo amin'izao vokatry ny fanerena azy ireo hivadika ho tarifo business. Nilazany tsy hanefa zany moa ireo mpivarotra. Ovana tarifo business izy izany na tarifo commercial tombo pavion tony dia mbola miampy indray zany le tsindry miampy indray zany le charge ambony be ho alohan'ny pavion dia betsaka moa ny olona efa avy any nanda eto dia mariana mihitsy nareo izay sapan-draramo mikasy an'izay ny amin'ny jirama hoe azao pavion ohatran'izao dia hoe tsy maintsy ho ampidirina amin'izay tarifo business zay dia mba mampieritreritra anareo ihany zay hoe tena trop loatra koa le zay tsy manaiky mihitsy ny pavion ny amin'izay fa tsy fantatra hoe ahoana le zavatra tokony hoe ho ataonareo fa hatramin'izay tsy tokony ho terena fa tokony ho safidy ny hamadika an'le tarify ho araka ny fitakiny ny jirama fa tsy hoe terena hoe 48 heures namenanareo na ohatran'izany ka aminay dia tena hoe en général tsy manaiky ny pavion hanoloana an'izay aloha. Tsy misy tsy malala ireo mpivarotra fa rehefa fotoana ny fety no andehanana ny tsena. Tsy afaka mivalapatra tamin'izany arifa ireo mpivarotra teto amin'ny pavion no nilamina napetraky ny komina. Nangataka ny apetony fanapahan-kevitra io ny mpivarotra tamin'izany saingy tsy niova tamin'ny heviny komina ankehitriny azo no tanterana ihany ny fangatany mpivarotra tamin'izany izay ambaran'izy ireo fa fanaovana tsinotsinona. Nandritra ny fotoana krismasy zany mba nahafahanay mba hoe tady vola fa tena nampalahelo ihany koa nefany fa tonga anatin'ny krismasy mihitsy ny tena tery tanteraka zahay hoe nasiana mpivarotra daholy
ny manodidina amin'ny pavillon na ny lalana aza dia nanao fampidiniana maro zahay a teny amin'ny commune moa zany mba nangataka hoe aza vao ny lalana fa zao ny fotoana zay mba hahafahanay mikaramo mba hahafahanay manefa na ny fatsena na ny patante moa efa ho avy izy zao atoato na ny jirama zay ampiasaina fa tena hoe indrisy aingo disiny arivo hoe vita le fety a dia misokafana le lalana hay azo atao ihany le izy fa nahoana re ny tsy natao tamin'le fotoana zay nangatahana dia nampalahelo le olona satria tsy nalafo tamin'ny krismasy a no nofatereny lalana tsy nisy mpanjifa tafiditra taty nefa ao anatin'izay koa paralèle tamin'izay koa ny taratasy fitakina ny fatsena zay namefa fotoana farak'izay angana ny mpivarotra ny pavillon hanefanana izany mahatsiaro teny ho tsy misy mpiaino manoloana ny olana sedriany ireo mpivarotra eto ny pavillon ka miantso ireo rehetra afaka mamany olana andrainy andraikiny mandodina ny 370 ny mpivarotra ety amin'ny pavillon izay mampidi-bola betsaka ao amin'ny kominy isan-taona kanefa tsy misy asa vita tsy misy tamberina andraikitra kanefa fesarana adidy hoy ny fitarainana izy ireo Vavao ny kolotsaina kosa indray andro tsy asana fa andraisan-karama ny andro anamariana ny taom-baovao malagasy mbola tsy voafaritra nefa hatreto ny daty ho amin'izany nabarany ministera ny serasera sy ny kolotsaina ary fa ny fikaonan-doham-pirenena no amaritra ny daty ofisialy ankalazana ny taom-baovao malagasy raha ny fantatra dia misy ny komity manokana mijery ireo andro tsy fiasana mandritra ny taona ka ho an'ny taom-baovao malagasy dia mbola miandry ireo fepetra oresiny manodidina izay vaovao izay ihany kolotsaina sady sotoavina malagasy anisany miroborobo fatratra ankehitriny ny kabary siatra maro no ainona azy maro ny firosakana sy fanamby miandry ny apsihatra sy ny fitondram-panjakana afana mampiroborobo ny kabary no marina androany moa ny androm-pirenena ho an'ny kabary ary nankalaza izany isika teto Madagasikara fanampanazavana vosikajy ho isan'ny kolotsaina sy riba malagasy nandritra ny antonany maro ary anisany ary ambako-karatsaina iraisan'izao tontolo izao ny kabary maro any fireo sakana tsy afahana mampiroborobo ity sehatra ity ho ireo mpisehatra mazana misy ny tsy fahafehezana ilay tena sotoavana izany hoe misy manangana fikambanana izay tena zava-dehibe ilay satria mampivondrona ary mitaona fa indraindray nefa tsy matianina ilay mampiofana ao anatin'izay ka zary manaratsy endrika an'ilay kabary hoe indraindray mahita an'ireny ny olona sasany dia hoe izany ve tsy mahafehy an'ilay toetra sy talenta takiana ao anatin'ny kabary satria dia talenta avy amin'Andriamanitra moa izy io ny afatra moa ny mpikabary dia ny hoe raha te hitondra teny mahaiza aloha mitondra tena maria nisakany 12 janoary ny androm-pirenena ho an'ny kabary nanomboka ny taona 2022 sakia mijany hoe Tantananarivo ny fanamarian'izany isan-taona ka iverina ho ireo mpisehatra ny afana mandiditra izany amin'ny faritra hafa marina fa matotra ny kabary nefa noho izay rindra mpiarahamonina izay dia misy fandraisana andraikitra zany fandraisam-pitenena ny anivon'ny fiarahamonina ka ireo sokajon'olona rehetra izay misalotra ny anarana ho mpikabary dia mivondrona ao anatin'izay fankalazan'izay misy mpikabary manerana ny zoriny 4 sy ny lafiny 8 fa ny eto Antananarivo foana moa zany no ankalazana azy dia ny fandrina angambany mba hivelarany any amin'ny faritra hafa amin'ny taona ho avy anisany mampiavaka ny fotoana tahaka izao ny fanomezana maro-boninahitra ireo mpikabary mendrika sitraka izany mialoha ny rehetra hoy ny fanamafisana resaka mampandrosa ny soataovina tsy mikolontsaina ary izahay dia isan'andro dia miezaka ny manaparitaka le ataontsika hoe kabary dia izahay manandratra mpianatra foana isan-taona ny ankasitrahana amin'ny fanjakana tsy angatany amin'ny fanjakana zany dia fankasitrahana maro-boninahitra tahaka an'izao satria mbola velona izahay velona fikambanana dia omeny an'izay natsoina hoe maro-boninahitra zany fa tsy endrasana efa sanatiavina hoe voafaty voatolorana an'izany tanjona napetraky ny ministera ny fametrana mpikabary eo amin'ny sehatra ny matianina nisy ny dingana vaovao apetraka eo anivon'ny ministera ho ampanaran-dalàna ny mari-pankasitrahana ho an'ireo mpianatra izany hoe tsy maintsy handalo fiofanana ra-panjakana ny mpampianatra mpikabary rehetra mba anasiana fitomboka mena ny maha-pankasitrahana ny mpianatra mpikabary ary hojerena manokana ny dingana atao ny toerana mpampianarana rehetra isaky ny fikambanana ny faretan'ny fikambanana ny amaroan'ny mpianatra ho aminy ny faranganana rafitra atao ny kinapsa ho fisitrahany mpikabary matianina ho ny fisindrondrono izay dingana ho tanterahiny ny votra izany nandritra ny fanamariana ny androm-pirenena ho an'ny kabary tetsy anosy loha hevitra nandritra izany hoe kabary malagasy sy manama fihavanana ary faniny fiarahamonina
ratsaivina atsisika sy asa maro no natao vao tonga tamin'ny fanoratana ny mahary ambakoka ratsainy zanak'olombelona ny kabary malagasy. Ny 12 desambra 2022 no nankatoavy ny komite raisam-pirenena momba ny fifanarahany UNESCO ny fanoratana azy teo anivony UNESCO. Maresaka avy any ivelany tsy mampidoza ho an'ny filaminana maneran-tany ny fidirany Amerikana antsihatra tany Venezuela ny sambotra ny filoha Nicolas Maduro hoy ny mpanampahefana Rosiana rano ny hevitra. Manohitoina mivantana ny fitsipika mifehy fifandraisany raisam-pirenena ny zavatra nataony États-Unis hoy Rosia nanamafy fanampanazavana. Nanameloka ny fidirany États-Unis antsihatra tao Venezuela ny ministra indranam-bahiny Rosiana Sergei Lavrov fanitsaka tsara mibaribary ny lalàna iraisam-pirenena ny fisamborana Nicolas Maduro ary tsy azo ekena amin'ny endriny rehetra hoy ity diplomaty Rosiana. Manao ny tombana momba inetsika heverina tsy ho ara-dalàna iny ny Rosia raha ny fanazavany. Miombon-kevitra amin'izany ny ankamaroan'ireo firenena any Amerika Atsimo toa ny Brésil, Meksika, Kolombia hoy ihany ministra indranam-bahiny Rosiana ankoatra ireo firenena Eoropeana tandrefana sy ireo mpiaradia amin'ny Washington izay tsy samy laza mazava ny heviny kanefa dia mazava amin'ny rehetra fa fanitsaka tsara mibaribary ny lalàna iraisam-pirenena izao zava-mitranga izao hoy hatrany Lavrov. Niarahana tamin'ny ministra indranam-bahiny Namibiana izao fanambarana izao taorian'ny fivoriana ofisialy iray tany Moscou. Arak'izany mitohy ny ady hevitra sy ny fianjanana ara-diplomatika manodidina ny fisamborany Amerikana ny filoha Venezuelana. Mampametra-panontaniana maro ny momba ny fanajana ny fiandrianam-pirenena sy ny fitsipika fototra mifehy ny filaminana maneran-tany. Fanatanjahantena na fanany lalao omaly nandritra ny dingana manasadalana tamin'ny kanina 20 amby 20. Lalao roa no natao ary nivoaka mpandresy tamin'izany Senegal sy Maroc. Araka izany dia izy ireo no hiady izay ho tompon-daka na Afrika amin'ny taranja baolina kitra kanina 20 amby 20 ny Antsiprianjay. Omaly alarobia 14 janoary 2024 no nitotosaina ny lalao manasa-dalana roa tamin'ny kanina 2024. Tamin'ny lalao voalohany ny fandoa ny Senegal sy Egypte, samy niezaka mafy ny rotota, ny fampizara baolina ary samy niady hanatratra ny tanjona. Nijanona ohatrany ny isa mandritra ny fizaram-potoana voalohany. 5 teo amin'ny minitra fahasivy amin'ny fitopolo dia natafiditra baolina Sadio Mané ka nahazoany Senegal fandresena ray ny ohatra sy tapakila hiakatra amin'ny dingana famaranana. Ny fampitana kosa i Maroc sy Nigeria tamin'ny lalao faharoa. Ny fandona mafy ny rotota saingy tsy nisy baolina tafiditra hatramin'ny farany fotoana ara-dalàna sy ny fanalavam-potoana. Niditra tamin'ny tir au but izy ireo ary teo no naharesy an'i Nigeria tamin'ny isa 4-0. Maroc arak'izany no ekipa faharoa tafiakatra amin'ny dingana farany. Voafaritra arak'izany ny ady farany amin'ny kanina 2024 ity. Ifandona amin'ny Senegal i Maroc amin'ny alahady 19 volana janoary 2024 ao amin'ny kianjan'ny Prince Moulay Abdellah Stadium any Rabat. I Nigeria sy Egypte kosa mbola hifanandrina akany toerana fahatelo amin'ny asabotsy 17 janoary 2024 any Casablanca. Yeti crab karazana foza miavaka an-dranomasina sy ilay boribory miendrika maso antsoina hoe ofsara no hafakely entina aminao ny tiany ity araoary. Ny Yeti crab fantatra amin'ny anarana ara-tsiansa hoe Kiwa hirsuta dia karazana crustacé décapodé miavaka noho ny endriny sy ny fomba fiainany tsy fahita firy. Miaina any amin'ny ranomasina lalan'ny Pasifika Atsimo akaiky ny Worcester any amin'ny toerana maizina tanteraka feno ranomafana sy entina poizina avy amin'ny loha ranomafana an-dranomasina ny Yeti crab. Any amin'ny 240 metatra amin'ny alalan'ny ranomasina no misy ny Yeti crab. Toerana mampidi-doza ho an'ny biby maro izany kanefa toerana lavoraro ho an'ny Yeti crab satria ny fanaraka tamin'ny tontolo misy azy no ivatan'io. Mirefy 12 cm eo ihany Yeti crab. Feno volo fotsy lava ny vatany sy ny tanany ka nahatonga azy alaza. Kely sady tsy misy loko ny mason'ity karaza pozitika heverina fa jamby izy. Tsy ilainy anefa ny fahitana ao amin'ny tontolo maizina misy azy. Ny volony fotsy amin'ny tanany no nanomezana anarana ity fozy ity hoe Yeti. Ny Yeti crab dia tsy mihinana trondro na zava-maniry fa miompy bakteria amin'ireo volo fotsy ny Yeti crab. Ireo bakteria ireo no mihinana entona sy akora pozina avy amin'ny loha ranomafana ary mivadika ho sakafo ho an'ny Yeti crab. Rehefa mitombo ireo bakteria ireo dia mikiky sy mikosoka ny tanany Yeti crab mba hihinana azy. Araka izany, biby miompy ny sakafo ny eo amin'ny vatany Yeti crab. Ankoatra izany, ireo bakteria ireo dia miaro Yeti crab amin'ny pozina sy ny aretina ary manampy amin'ny fitazonana ny hafanan'ny vatany. Noho izany, ny volony dia lasa toy ny akanjo fiarovana biolojika ho azy. Hita tamin'ny aprily 2020, 500 metatra any atsimon'ny Nospak tamin'ny fitsiriana nataon'i Robert Vrijenoek avy any Californie nisy antonana voalohany tamin'ny Yeti crab.
tamin'ny taona 14 nisy santiona ny vaovao ny etika raby hita tao amin'ny ranomasina lala antarctique. Ny AFE Sahara na ny research structure dia rafitra voajanahary lehibe tao Sahara any amin'ny faritra afovoan'ny Mauritanie. Endrika boribory lehibe teny anabakabaka ary niteraka fahagagana sy fisalasalana hatry ny ela teo amin'ny paesiansa sy ny mpandeha anabakabaka ny AFE Sahara. Manodidina 50 ka hatramin'ny 70 kilometatra ny haben'ny AFE Sahara. Raha jerena avy any ambony dia toy ny maso lehibe ka izany no nahazony anarana hoe AFE Sahara. Mivaky loko sy sosona samihafa ny boribory izay mifandraika amin'ny karazana vatolampy sy ny tany misy azy. Ny sosona ivelany dia tany maina ary ny sosona anatiny dia vato sy tany mainty misy vato kely. Ny paesiansa maro mihevitra fa nisy fiakarana sy fisondrotan'ny tany tao amin'ny faritra ka niteraka endrika boribory no nahatonga ny AFE Sahara. Dia ny vaovao afakely tompoko lasy tokovavy ny oetina manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ny ity anio ity. Angasana fenanao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampiso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko.